dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra tokony hiverenantsika ao amin'ny laoniny handray ny famarinana mialohan'ny zavatra rehetra vavakisika. Sodranao Jehovahandriamanitra ray ao amin'ny fampitrampona lehibe izay mbola asehonao aminay satria tsy mitsahatra ny miteny ianao, mamerina anay ao amin'ny laoniny mba hafantatra ny marina, hafantatra ny lalàna sy ny didy izay nasainao ho tandremanay. Betsaka ny zava-miafina tianao ampitaina aminay ary raha nandalovanay tamin'ny Paska fotsiny toatra ny nanometsiny ny zanak'Israely izay hoe nanadino anao nandritra ny 300 taona kanefa rehefa tena jerevana koa ny kristianina dia nanadino anao amina rivotonany manoloana ny didy sy ny lalàna ary ny fitsipika izay napetraka ao. Nangatahana aminao dia nyfanahinao masina no hiasa mandrakariva nokatra hatrany masom-panahinay mba hafantaranay ny marina, andraisanay fahasoavana nananay fiadanam-po. Dia mitenena Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy afaka ny tsy resaka mahakasika ny Paska isika izay anisan'ny fanompoam-pivavahana lehibe nandalovana sy ny tandremana. Kanefa izay afatra ny Paska izay araka ny nambarantsika dia tokony zavatra hotsarovana mandritry ny vanim-potoana hiainana mba hatsapantsika ny tombam-bidiny ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Manarakaraka ny Paska ny fanompoam-pivavahana lehibe izay miandry antsika indray dia ny andro Pentecoste izay tsy afa-misaraka ihany koa amin'ny afatry ny Paska izay hotsarovana amin'ny 7 ny volana May ho avy izao, raha le Paska izay niresahantsika, Pentecote izay niresahantsika hoe matetika amin'le fifanarahan'ny kristianina, convention chrétienne, mahatonga an'le daty apetraka resatresaka kely taridalana mahakasika ny Pentecoste isika. Fa raha jerevantsika ny soratra masina sy ny lalàna napetrak'Andriamanitra dia teo amin'ny zanak'Israely dia nanendry andro firavoravona 3 lehibe. Jehovah izay lalàna nasaina nitandremany zanak'Israely. Tsika tsy afaka miala eo anatrehan'izay satria amin'izao vanim-potoana izao dia isika mihitsy kristianina no atao hoe Israely ara-panahy ary tsy afaka mihitsy sika namary tena hoe anka zany any zanak'Israely any jiosy zany fa tsy atsika fa ny tenin'Andriamanitra mahatonga nomena dia natao ho an'ny olona rehetra. Nisy andro firavoravona lehibe izay niavaka tao anatin'ny fanompoam-pivavahana izay nitandreman'ny zanak'Israely izay hitantsika ny amin'ny Deutéronome 9:20 tsy eo ihany no iresahana an'izay fa misy any amin'ny Leviticus sy bokin'ny Exodus izay mifanampy izay fanazavan'izay ary misy ihany koa na dia aty amin'ny testamenta vaovao aza. Inona avy ireo andro firavoravona 3 lehibe fanompoam-pivavahana izay nasain'i Jehovah nitandreman'ireo dia ny Paska izay fahatserovana ny arovan'Andriamanitra ny zanak'Israely raha nandalo tao amin'ny tany Egipta ka nandringana ny matoan'ny Egiptianina rehetra izy. Nisy zavatra 3 izay nitsarovantsika tao anatin'izay Paska izay hoe ny zavatra voalohany indrindra dia fahatserovana ny loza tsy nisy toa azy niaritra tao amin'ny tany Egipta ary vavolombelona tamin'izany ny zanak'Israely. Ny zavatra faharoa mampiavaka ny Paska dia ny fahatserovana an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay novonoana antoka izay nahatonga ny zanak'Israely ho voaro
tamin'izany mpanontony zany zay tandindro ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ary ny zavatra fahatelo tokony ho tsarovana de ny fanafahana nataon'i Jehova. Zay ny zavatra tsarovana amin'ny Paska. Zay le andro firavoravoana anankiray tamin'ireo telo lehibe. Deutéronome 9:20 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy valo. Vakitsika fotsiny le izy fa tsy iverenantsika moa ny fanazavana ny Paska fa mba ahafantarantsika ny zava-dehibe zay antony nanomezan'Andriamanitra n'izay andro firavoravoana zay. Tandremozy ny volana Abiba ka ataovy ny Paska Jehovah Andriamanitra ao. Fa tamin'ny volana Abiba nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao ny voaka avy tany any Egipta tamin'ny alina. Io le volana voalohany nomen'i Jehovah ny zanak'Israely. Ary io le nresantsika hoe le fitandremana ny Paska de tamin'ny 14 ny volana Nisan ara-baiboly zany. Ary vonozo ny Paska Jehovah Andriamanitra ao de ondry amanosy sy omby eo amin'ny tany zay vidian'i Jehovah ampitoerana ny anarany. Ary ny mofo misy masirasira, ary ny mofo tsy misy masirasira no hohaninao aminy afotoana ny hinanana mofo tsy misy masirasira de mofo pahoriana fa tampoka no nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta ozy mba ho tsarovanao amin'ny andro rehetra iainanao, ny andro zay nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta. Ary eo ka tsisy masirasira eo aminao anatin'ny faritaninao rehetra fotoana. Ary eo ka tsisy toetra amin'ny lokala ny hena ny fanatitra zay nivonoanao tamin'ny hariva ny andro voalohany. Tsisy azonao aminona ny Paska ny tanànanao rehetra zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao fa eo amin'ny fitoerana zay hovidian'i Jehovah Andriamanitra ao. Ampitoerana ny anarany no aminonao azy rehefa hariva tokony ho maty masoandro de tahaka ilay nivoahanao avy tany Egipta. Ary atsatsio amin'ny afo izy ka any eo amin'ny tany zay vidian'i Jehovah Andriamanitra ao ary miverena no maraina ka midiany amin'ny lainao enemana no hinananao mofo tsy misy masirasira fa ny andro fafito de fara fivoriana ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hanao raharaha ianao amin'izany lalàna napetraka zany mahakasika ny Paska, le andro firavoravoana lehibe zay nandalovantsika teo. Manarak'izay indray le andro firavoravoana faharoa zay nasain'i Jehovah mitandremana de le andro fanaterana andro firavoravoana manaraka ireo herinandro fito eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy roambifolo. Herinandro izy fito no isanao anao hatramin'ny andro endohan'ny fijijam-bary no anisanao azy ary mitandrema andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ka manatera fa anaty sitrapo zay omenao arak'izay hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao ary mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao ary ny levita zay ao an-tanànanao mba mivahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena zay eo aminao de eo amin'ny tany zay vidian'i Jehovah Andriamanitra ao ampitoerana ny anarany ary tsarovy fa andevy tany Egipta ianao ko tandremo sy arao ireo didy ireo. Zay le andro firavoravoana manaraka de le andro firavoravoana zay ambara hoe Pentecoste. Ary zay le Pentecoste zay raisina amin'ny teny grika hoe fahadimapolo, zany hoe 10 andro aorianan'ny Paska. Zay le andro Pentecoste. Ary ny andro firavoravoana fahatelo de le andro firavoravoana zay fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Ny andininy fahatelo ambin'ny folo tandremo afotoana ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo rehefa nangoninao ny avy amin'ny famoloanao sy ny famihazanao ary mifalia amin'ny andro firavoravoanao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizy sy ny ankizy lahinao
sy ny ankizy vavinao ary ny levita mba mivahiny sy ny kamboty a, ary ny mpitondra tena zay ao an-tanànanao afotona ny tandrimanao andro firavoravoana ho an' Jehovah-Andriamanitra ao eo amin'ny tany zay fidiany Jehova, satria hita ianao Jehova-Andriamanitra ao amin'ny vokatrao rehetra sy ny asa tananao rehetra, ka de faly tokoa ianao. Reo andro firavoravoana telo reo no andro fampipovavahana lehibe zay nitsindriany Jehova manokana: ny Paska, ny andro firavoravoana ny Pentecosta, ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-drotsakazo. Kanefa ao anatin'ireo andro firavoravoana ireo de misy fanateram-panatitra 15 ka hatramin'ny 17 intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra ao aminao miseho natrehan'i Jehova-Andriamanitra ao izy eo amin'ny tany zay fidiny. De amin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira, zay le Paska, sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-drotsakazo, de le Pentecosta sy le andro fitoerana amin'ny trano rotsakazo, ary zay le andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rotsakazo zay de fahatserovana ny nitoerany zanak'Israely tamin'ny trano laitany anefitra. Zay ny anton'izay rehetrarehetra zay. Tsy resaka an'izay zavatra rehetrarehetra zay tsika, fa misarika an'izay tsika kosa mba hamantatra ny amin'ny andro Pentecosta zay ato de tsy maintsy hiditra amin'izay indray amin'ny fitandremana an'izay, tsarovany kristianina rehetrarehetra zay, zavatra efa niainana tany amin'ny testamenta taloha, kanefa iainantsika amin'izao vanim-potoana zao. Tany am-boalohany, inona moa ny zavatra goavana tao anatin'izay andro Pentecoste zay, zany hoe le andro 15 ao aorianan'ny Paska tany am-piandohany, raha ny jiosy de nahatsapa mihitsy fa ny andro mifanitsy amin'izay andro Pentecoste zay de fahatserovana ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tao Sinay, zay hitantsika ny amin'ny Exodosy 7:20 sy 20 ary tamin'izany vanim-potoana zany de ny zavatra tsikaritra de misy kotrokorana sy tselatra tamin'ny vanim-potoana zay nanomezan'i Jehova ny lalàna. Eo amin'ny Exodosy 7:20 raha vakitsika, eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20, ary noho ny tamin'ny maraina ny andro fahatelo de nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra, ary nisy feon'anjomara mafy indrindra de torakofotra ny olona rehetra zay teo Toby, ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo Toby mba hiona amin'Andriamanitra, de nijanona teo ambodin'ny tendrombohitra izy, ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa, satria Jehova nidina teo amboniny tao amin'ny hafa, de niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe, ary niororo mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. Rehefa nitsofina ny anjomara ka nidradradratra de niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy, ary Jehova nidina nankeo tendrombohitra Sinay izy de teo tapon'ny tendrombohitra, ary Jehova niantso amin'ny Mosesy akeo tapon'ny tendrombohitra, de niakatra Mosesy ary Jehova tamin'ny Mosesy: midina ka pepery ny olona fandrao isisika kao amin'ny Jehova izy mba hijery ka afatesana maro, ary ao ka nipisorona kozy zay manakaiky an'i Jehova hanamasina ny tena ny fandrao, imaona amely azy Jehova, ary Mosesy tamin'i Jehova tsy mahazo miakatra hoe tao amin'ny tendrombohitra Sinay ny olona, fenao nandidy anaiky nanao hoe fefeo ny tendrombohitra ka masino, ary Jehova taminy: mandehana midina nefa miakary ianao ka eto miakatra aminao iarona fa mipisorona sy ny olona, de aza vela isisika hiakatra amin'ny tendrombohitra fandrao aringana izy, ary Mosesy de nidina nankeny amin'ny olona ka niteny taminy. Ary tao aorianan'izay ny nanomezana le lalàna tao Sinay. Raha ny tantara sy ny faharesen-dahatra de io no Pentecoste, zay fahatserovana nanomezan'Andriamanitra ny lalàna, ny didy folo. Kanefa ny zavatra niavaka tamin'io de le kotrokorana, orooro, feon'anjomara zay nampivarahotsana ny zanak'Israely, zay ho hitantsika tamin'ny andro Pentecoste zay
tandremany mpianatra Jesosy Kristy. Kanefa zay andro pentecoste zay koa raha amin'ny testamenta taloha de fanaterana ny voaloam-bokatra zany santabary natolotra ho an' Jehova mba hifaliana vokatry ny fahasoavana zay nyraisina avy tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny nomeritoko fa 7 io le 50 andro taorian'ny Paska dia ny 9 amin'ny andro fanaterana ny voaloam-bokatra ozy raha manatitra fanatitra hoanina vaovao an' Jehova ianareo rehefa afaka ireo herinandronareo reo de isy fivoriana masina aza manao tao zavatra akory. Zany hoe ireo zavatra anankiroa toy ny testamenta taloha fa taty amin'ny testamenta vaovao indray de ny vanim-potoana zay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly zay hitantsika foatra ny fandrindra am'le nanomezana ny lalàna atao tendrombohitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 de ny 1 ke raha vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 4 ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro pentecoste sy ny toroteny nataon'ny Petera tamin'izany ary noho ny tonga ny andro pentecoste ozy de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra ary toy ny rivotra mahery mifofofofo nanenika an'ilay tranony angonany ary nisy lela maro mitarehana afo nisy eo taminy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Io le andrasantsika indray ao aorianan'ny andro Paska zay andro pentecoste zay fahatsiarovana ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra Jesosy Kristy. Zavatra manaitra nefa de nisy feo tonga tapoka tany an-danitra rivotra mahery mifofofofo nanenika ilay tranony angonany ny orooro mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany de nitovy tamin'le vanim-potoana zay nandraisana n'le didy folany amin'ny Exodosy toko 7 sy ny toko 20 kotrokorana mafy feonanjo maro zay natonga ny zanak'Israely natahotra ka niteny tamin'ny Mosesy hoe nao ihany mekarany fa ndrao maty izahay. Zany hoe vanim-potoana anankiray miavaka ary misy antony zay ary tsy afa-mialitsika zany eo anatrehan'izay fa tsy foana akory zay antony hitandremana ny pentecoste zay satria sady voaloam-bokatra le izy fanaterana ny voaloam-bokatra no fahatsiarovana ny fandraisana ny lalàn'i Jehova no fandraisana ny fanahy masina. Zavatra tsikarisitsika nefa tamin'ny farany teo amin'ilay Paska de nahita Paska anankiroa tsika. Misy le Paska araka ny lazain'ny tenin'Andriamanitra de le Paska ny 14 ny volana Nisan zay tana notandremana raha ny tokony ho izy tamin'ny 15 ny volana Marsa. Kanefa misy le convention chrétienne koa zay Paska notandremana tamin'ny 30 Marsa ary raha jerevana ny eo amin'ny sehatra fanisan'andro ara-baiboly de 20 ny volana Nisan. De io le nametrahantsika safidy hoe tsika tsy andeha hifampitsara fa manana safidy ny olona na izy hitandrina n'le Paska 14 ny volana Nisan na izy hitandrina an'le Paska 20 ny volana Nisan na 31 Mars. Kanefa samihafa ireo Paska ireo fa ny voalazan'ny soratra masina de amin'ny 14 ny volana Nisan. Raha hiresaka pentecoste zany tsika de araka ny famaritana teo avy amin'ny teny grika le pentecoste hoe 50 zany hoe manisa andro 50 miala am'le Paska. De raha le 14 ny volana Nisan de hafa manisa 50 andro aorianan'io de hafa indray le daty. Ary raha le Paska tamin'ny 31 Mars manisa 50 andro aorianan'io de mbola hafa indray koa le daty.
ary eo mampieritreritra eo anatrihan'ny fomba fanompoana an'Andriamanitra satria tsika nyresaka teto hoe rehefa jerevana ange le paska zay tandreman'ny kristianina de tsy araka ny didy napetrak'Andriamanitra ka raha voadiso ny daty tamin'ny paska de tsy maintsy diso koa ny daty ny pentecoste ary zay no atsidikitsika ty am-piandohany satria tsika tsy manohatra n'izan'iza fa miezaka fotsiny mamoaka ny famarinana ny teny soratra masina fa anjarantsika nefa misafidy rehefa avy eo zay lalana izorantsika fa ny zavatra tsy afa-miala de ny baiboly ampelatana antsika zay mamaritra mazava tsara reo andro soravavona lehibe zay nasain'i Jehova ny tandremana mamerina atsika ho amin'ny lohaniny tsy manome tsinona izan'izy fa Andriamanitra manaja ny safidy de misafidy tsika zay fantatritsika efa mety fa misy vokany foana izy io any am-parany ka hiditra amin'ny andro pentecoste tsika filatsahan'ny fanahy masina de eo no jerevantsika hoe inona ny zava-miafina ao anatin'izay andro pentecoste zay indray zay ampitain'Andriamanitra amintsika de matoky sy mino fa Andriamanitra nokatra ny masom-panahintsika mandrakariva mba hafantarantsika ny marina de hivavakintsika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray no ny daridalana zay nomenao an'ray anay indray mamerina anay ho amin'ny laoniny mba ahatsiarovanay ny didy zay napetraka ao satria ao anatin'ny andro firavoravoana telo lehibe asainao mitandremana ny pentecoste de sokafo ny masom-panahinay afantatra ny marina na ny andro hitandremana an'izany na ny antony na nomezanao ny pentecoste misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen de manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.